dia mbola amin'ny fivaliana trano no fa namiaraka amintsika ao anatin'ny fotoana foy izay fampaherezantsika indray amin'ity anio ity resaka ny andro fanavotan'Andriamanitra tsika ary zay ny zavatra mitranga amin'izao andro faran'izao. Inona no afatra lehibe tian'Andriamanitra ho fikiritsika mba ahafahantsika miandry ny fitsanganan'i Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra. Mialohan'izay hidirantsika amin'ny teny fampaherezana dia vavakitsika. Jehovah Andriamanitra ray io, misaotra anao mandrakariva izay satria tsy mamela anay hitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana ianao, manambara ny otanay ianao, fahadisoanay, tsy manameloka ianao fa mitaona any kosa mba hizotra amin'ny lala marina, mba azahoanay antoka ny mahizy ianao sy ny famonjena. Tianao ho tanterahana aminay tsirairay avy. Petraka fiainam-pelantanana indray ny fotoana foy izay irahana eto ny fanahinao masina no ka hiasa mandrakariva, amelombelona ny fo amam-panahy ary mba hatonga anay ho tena fiainana ny fivavahana fa tsy ho fomba ivelany, mba ho fiainana ny fifadikanana fa tsy ho fomba ivelany, mba ho fiainana ny fitandremana ny sabata fa tsy fomba ivelany. Dia matoky sy mino fa miasa mikerana tompo indresy lahatra ny olona rehetra ny amin'ny sitraponao tianao tanterahana. Misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Mamerina hatranontsika ny fanazavana miavaka dia taona 2024 ity, taona sabata amin'ny Jehova, ary rehefa tena nataontsika ny fanadihadiana ny soratra masina rehetra sy ny zavatra tian'Andriamanitra hapita, dia Andriamanitra mampahafantatra fa miaina ao anatin'ny andro fanavotan'Andriamanitra isika. Kristy mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra, ary ny baiko omena ny olona rehetra ary tsy mijanona fotsiny ho atsika kristianina izay mieritreritra fa olom-bofidy, fa ny anambarana an'izany amin'ny mponina rehetra amin'ny tany mba hampahoro-tena mandritra ny vanim-potoana itoeran'i Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra. Ary zay no mitaona antsika hamantatra ny atao hoe fifadikanana marina izay mira, fivavahana marina tsy afa-misaraka fa tena fitandremana ny sabata marina. Zavatra hitantsika hatramin'izay dia ny fomba fanompoam-pivavahana tamin'izany vanim-potoana izany, rehefa mikorosofahana ny fiainan'ny zanak'Israely dia lasa fietsika ivelany fa tsy tena latsaka anaty. Ary zay no nahatonga an'i Jehovah naniraka ny Isaia tany amin'ny Isaia 40:20, mbarao amin'ny oloko ny fahadisoana ny taranak'Israely ny fahotany, mampafantatra ny fivavahana tsisy, fivavahana marina, fifadikanana tsisy sy ny fifadikanana marina, fitandremana ny sabata, ankasitrahan'Andriamanitra sy ny tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Kanefa afatra lehibe, tena mipaka ho an'izao tontolo izao ny afatr'Andriamanitra, satria inona ny antony? Antombotra ny fitsanganan'i Kristy ao amin'ny efitra masina indrindra. Hadiva ho vita ny fampom-pivavahana izay tanterahany, ary raha vao mitsanganao izy tsisy azo atao intsony fa mijery kosa izy ny olona. Iza ny tena nifadianana marina, iza ny tena nivavaka marina, iza ny tena niverina tamin'ny sabata marina. Ndraindray ohatra ny makalely sofina le izy, fa zay ny marina reo olona, ary ny marina tsy miova, ary ny antony fitoriana ny filazantsara tsy etraketraka fa mba hiverenantsika amin'ny Jehovah Andriamanitra, satria ny atao hoe fivadikanana araka ny hitantsika tany amin'ny bokin'ny Joël dia miverina amin'ny Jehovah amin'ny fitomaniana sy ny fitarainana mafy, ny folo tritriarina ozy fa tsy ny fitafiana. Dia nanomboka tsika nijery ilay fivadikanana tena takiany tenin'Andriamanitra ngereo olona, tsy fomba tanterahana amin'ny vanim-potoana voatendry fa tena fiainana mihitsy, ary mifototra amin'reto zavatra reto. Ny fifadikanana mahatao miditra amin'ny fifadikanana
de misy loza na efa niatra na misy loza manambana ary zay loza zay na niatra na loza mitatao de vokatry ny fiodinatsika, vokatry ny fialantsika amin'Andriamanitra, vokatry ny tsy viverenatsika amin'Andriamanitra, vokatry ny fifadikanana diso, vokatry ny fivavahana diso, ary vokatry ny fanitsakitsahana ny sabatany Jehova. Zay ny famarinany ary noho izany fanaovana tsinitsinina ny afatr'Andriamanitra zay mahatonga an'io loza miantona io zay tsy maintsy mienjery io na tiana na tsy tiana fa tsy tonga de mitondra fahafatesana fa misy fotoana omen'Andriamanitra de ny famondram-po fialana nenina tahaka ny taonimponina tao Ninive 7 andro sy 7 alina fifadikan'ny 7 andro sy 7 alina nge zany reo olona de manandrama ianao tanterao ara-baky teny zany hoe tsy nakanina tahaka ny Mosesy sady tsy mihinan-kanina ny tsy misotro rano 7 andro sy 7 alina fa tsy maintsy tsy maharitra an'izay ianao de na ianao lasa-dala na ianao maty fa mijery kosa sika ny zava-panahy taky ny tenin'Andriamanitra misy angeny olona am'izao vanim-potoana zao vokatry ny fampianaran-diso de taoma mihitsy manisy andro hoe tena nahavita 7 andro sy 7 alina de atao mifanamarina tena indraindray tsy misy mahavita an'izany tsony fa ataoko mandritra ny 7 volana am'ty volany tia mifady anina ndray andro de amin'ny volana manaraka de ino no isany le manenjikisa 7 fa tsy mahatakatra akory hoe le fifadikanina nge mifatsapako mihitsy fa misy loza mitatao enjeramika vokatry ny miotako ka raha mibebaka miala mifaratsiko manenina ny amin'ny loza Jehova fiainana le izy zay ny zavatra hitatsika fa hojerevantsika hanampirofotsika mafiainana ny fifadikanina satria araka ny resahantsika tamin'ny farany ny fifadikanina dia fandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny faratsiana mahatonga zavatra anankiray fadiny ratsy izy zay ratsy izy zay tsy midika zany akory hoe mitondra fampianarana hafahafa da de miteny amin'ny olona hoe minana vary minana misotro rano fa sietsika voajanahary menjady amin'ny olona mba entina anakarina ny zava-panahy ny fifadikanina rehefa misy loza manambana amin'ny olona anankiray tonga de tsy matelikanina fotsiny zao izy tsy tsarony koa na de zay isotro rano zay azy ary zay ny fifadikanina nkasitrahan'Andriamanitra satria vokatra ny fahoriam-panahy menjady aminy mahatonga azy tsy mahinan-kanina ka izy tsy nanomana an'izany fa vokatry ny loza mitatao de tsy matelikanina fotsiny am'izao izy ary zay zavatra zay no tokony hiverenan'ny olona rehetra ianao raha miditra ny fifadikanina ianao raha mivavaka ianao raha hitandrona ny sabata tsampanao efa misy loza mitatao zay no manosika anao hitady famonjena kanefa ny famonjena tsy raisina fotsiny am'izao na de efa maty ary Jesosy Kristy fa misy fipetra takiny de ny fampahoritena inona ny fampahoritena mandray fanapahan-kevitra mifady lay sakafo tsy izy kanefa mandray fanapahan-kevitra kosa ihinana ny sakafo tena izy ary zay no natonga atsika ny teny teto fampianarana somary hafahafa ny fifadikanina tsara indrindra de mihinan-kanina ihany de eo no hijerevantsika ny zava-panahy rehefa jerevan'izay hoe mahatonga zavatra anankiray fadiny de ratsy fa fietsika ivelany tsy mihinam-bary ho atsika gasy tsy misotro rano ho atsika malagasy eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay fietsika ateraky ny fahoriana menjady amin'ny teny zany fa ny zavatra katsahana ao anatin'izay de mba hahatonga atsika hisaintsaina ile sakafo tsara vary zay anovozatsika ny aina mba hivelomatsika inona moa maharatsy ny vary inona no maharatsy ny rano fa tian'Andriamanitra mba ho takatritsika zay hoe karaha ny vary sy ny rano ary zay sakafo tsy ratsy
fa sakafo ara-pahasalamana tena tokony ho antsika vitatsika no mifady azy ahoana ny tsy afahantsika mifady ny ratsy ary zay ratsy zay de ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra zay le ota zay le mahatonga an' Jehova maniraka ny mpanompo mba hitsokatra mipetra na hitsoka ny anjomary mba hafantaran'ny hoe tsy fomba ivelany takan'izany ny vary tsy hohanina ny rano tsy sotroina zabatan'i Jehova hitsahana zay nge de tsy izy de lasa fifadikanina tsy ankasitrahan'Andriamanitra de mahatonga an' Jehova iteny hoe mo fifadiana takan'izany va no ankasitrahako ozy lazain'i Jehova rehefa tiantsika zay rehetrarehetra zay de niverina tany amin'ny Genesis tsika hatrany ange de efa nisy hahafatry ny fifadikanina vo noforonony Adama sy Eva fa tsy hitan'ny olona zay ary zay no manamarina ny tenintsika hoe ny fifadikanina tsara indrindra de ny mihinan-kanina ihany ny zavatra hitantsika tao amin'ny Genesis zay mamaritra ny fiainam-bavaka iaina ny zanak'olombelona le te amin'ity zao tontolo zao ty ara-paky teny tamin'izany fa manakatra ny zava-panahy isika hoe inona ny tandindony le azonaina inona ny tandindony le azo fahalalana tsara sy ny ratsy ny azonaina azo hohanina somatsara re olona ny azonaina nefa raha hohanina mahavelona mandrakizay ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy Jehova no niteny ny voan'ny ty azo ty tsy azonareo hohanina fa amin'ny fotoana zay hinananareo an'io de ho faty tokoa ianareo fadina satria mitondra fahafatesana any de fa mipetraka le lalàny ny fifadikanina lalàny ny fivavahana le fiainana tokony iainana zany hoe tsy amiova ny mpotoana nandrenesana ny afatr'Andriamanitra io fotsiny no tokony anatanterahana an'izany fa fiainana mandritra ny tombonandro-pahavelomana mihinana n'le voan'le azonaina fa mifady ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay mahatonga atsika miresaka hoe fomba ahoana no fomba tsara indrindra hifadiana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mihinana n'le voan'le azonaina fotsiny fa inona no nahatonga ny fahafatesana niditra teto amin'ity zao tontolo zao ty tsy mihinana ny voan'le azonaina ny Adama sy Eva fa ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny nohaniny mifamadika le fifadikanina mitsara no ny fadiny fa ny ratsy eo no nohaniny zay keo nefa rehefa tarafitsika miseritra ara-panahy inona ny tsara tokony ho tanterahana de fankatoavana ny tenin'Andriamanitra fanekena ny tenin'Andriamanitra satria izy no mampafantatra ny zanak'olombelona ty ny sakafo tokony ho fihinanareo ty tsy fihinanareo raisina ara-baky teny ary misy an'izany ao anatin'ny soratra masina misy ny lalàna ara-tsakafo napetraky Jehova ny zavatra tahaka an'izao tsy azonareo hanina fa vahavietavetana fa ny zavatra tahaka an'izao ihany no azonareo hanina fa matika ny zavatra ataon'ny olona amin'izao vanim-potoana zao eo anivon'ny fivavahana ary rehefa izay ny zavatra mitranga laviny daholy manitsaka ny sabata izy fifadikanina tsizo nataony fivavahana ivelany ny zavatra mitranga fa rehefa tena jerevantsika satria araka ny bokon'ny Joela ny fifadikanina tena izy fiverenana amin'i Jehova araka ny bokon'ny Jona miala amin'ny lalan-dratsy de raha fitiantsika bokon'ny Amosa io mahatonga atsika miresaka hoe inona ny fomba tsara indrindra ifadinan'ny ratsy ny fomba tsara indrindra ifadinan'ny ratsy sy misimitsy zany hoe tena mifadiny ratsy fotsiny am'izao de zay ny fiainako fa ny fomba tsara indrindra ifadinan'ny ratsy manao ny tsara zay ny fomba tsara indrindra anaovana ny tsara mifady ny ratsy zavatra tsy afaka misaraka reo vo mifady ny ratsy ianao de midika manao ny tsara vo manao ny tsara ianao de mifady ny ratsy tsy afa-misaraka reo zavatra reo de zao voasoratra eo amin'ny bokon'ny Amosa Amosa 5:5 ny 7:12 ny 7:13 ka hatramin'ny 5:12 satria andro inona ny andro zao andro iainantsika izao ao anatiny ny andro fanavotana andro fampahoritena zao ny afatra koa zay manantsaina ozy de angina
am'izao andro zao fa andro mampahory izao feriferan'ny kristianina no misaintsaina fa andro mampahory zao inona mampahory azy mpisorona be amin'ny efitra masiny indrindra ary miafatra mifandraiky am'izany zanak'israely aoka mpahory ny tenany ary filaza ny soratra masina azy zay tsy mety miory de atao maty tokoa ndikany de ho tonga ho any amin'ny lalany fahaverezana fa zay manan-tsaina ozy de angina am'izao andro tsy miteny trona mandiny teny fa andro mampahory zao satria nahoana misaintsaina hitsanganao mpisorona be isan'izay ovonjena ave sa tsy nankasitrahany ve ny fifadiana zay nataoko nankasitrahany ve ny fivavahana zay nataoko tena niverina tamin'ny sabata marina ave de ozy ny lazainy ny andiny fefatra ambifolo sy fadimy ambifolo amin'ny mahandro mampahory ny tsara ozy no tediavo fa zany ratsy mba ho velona ianareo enkinona ny fahavelomana arabaky teny fiainana ety am'ty zao tontolo zao ty kanefa zay le fahavelomana zay ko enkina ny fiainana mandrak'izay ny fomba tsara indrindra atao de zao ny tsara no tediavo fa zany ratsy mitadiny tsara ianao de automatika tsy mitadiny ratsy raha mitadiny ratsy ianao de automatika tsy hitadiny tsara zany tsy afaka miaraka reo ka de ombanareo jehovah-andriamanitry ny maro azy arak'izay fanolazainareo ankalao ny ratsy ka tiavo ny tsara tsy afa misaraka foana fiainanao ozy tsika de tahaka ny tany amin'ny bokyny genesisy ny fomba tsara indrindra tsy atonga ny fahafatesana de zao mifady ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ary ny fomba ifadina ny von'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy mihinana ny von'le azo laina fifadikanina tsara indrindra de ny mihinan-kanina tsy atao mifamadiky fa araky ny toro lalana napetraky jehovah ankalao ny ratsy ka tiavo ny tsara ozy ary aoreno ampitsarana ny rariny angamba jehovah andriamanitry ny maro amindra fo am'izay sisa amin'ny josefa zany afatra andriamanitra zany ny tena ampitay ary zay ny zavatra hitatsika tamin'ny fifadikanina raha fiteniny efa nisy fotoana nanazavatsika n'izy io somary lavalava fa etsika miditra lalindalina ihany ko mba hoentsika manazava ahoana zany ny fomba hiainana zany fifadikanina fivavahana fitandremana ny sabata mandra-pitsangany kristy ao amin'ny efitra masiny indrindra mety ho tonga jesosy mety ho vavolombelontsika ahita ny fataperan'ity zao tontolo zao ty kanefa raha mbola tsy tonga izy de zao mandra-pahafaty satria fahafatesana koa de mariky ny fataperany zao tontolo zao amin'ny olona rehetrarehetra sy ainana mandra-pahafaty ny fifadikanina nahitsika ny fifadikanina nataony jona nataony mponina nataony enive 7 andro sy 7 alina ohatra ny verimberina maninona no 7 andro maninona no 7 alina niditra koa mosesy niakatra tany an-tendrombohitra niditra tamin'ny fifadikanina tsy nihinan-kanina na nisotro rano nandritra ny 7 andro sy 7 alina misy antony manokana de raha mampatsiaro ny Deutéronome 7 isika de ny andininy fahafito ka hatramin'ny faha 1 no mamaritra ny zavatra tokony ho tanterahana ao anatin'ny fifadikanina fampatserovana ny zanak'Israely efa hidy epitany ny Jordanina raha vao epitany ny Jordanina zay ange midikany de fa nitsaka ny tany Kanana zay ary io lalana tsy maintsy izorany ny olom-boafidy miainga eo amin'ny tany Egypta andeha any amin'ny tany Kanana fa tsisy lalana hitaritan'i Jehovah hafa akoatra ny fiampitanany ranomasina mena sy ny fiampitanany ny Jordanina tsy afa misaraka ao amin'ny lalàny fifadikanina fiampitanany ranomasina mena sy ny fiampitana amin'ny Jordanina eo amin'ny 7:1 menora Israely io ianao zao de fa hita ny Jordanina hiditra eo amin'ny tany ka andresy fireneny samihafa zay lehibe sy mahery noho ianao sy afaka tanàna lehibe zay misy manta manakatry ny lanitra efa epitany ny Jordanina lalana tsy maintsy izorana ny olona mivavaka ny olona mifady anina tsy maintsy ho azavaitsika eo ny olona
mitrandrina ny sabata fa eo amin'ny 15 mampatsiaro Mosesy tsarofoka azadomonareo nampatezeranareo an Jehovahandriamanitra reo tany anefitra eny hatramin'ny andro ny alanao tamin'ny tany Egypta ozy ka hatramin'ny nahatongavanareo teto amin'ity tany ity dia mbola niodina tamin'i Jehova ihany ianareo na dia tany Horeba aza nampatezitra ny Jehova ianareo dia tezitra taminareo izy ka saiky nandringana anareo raha niakatra tao tendrombohitra andray ny vato fisaka dia ny vato fisaka izay nisy ny fanekena nataon'i Jehova taminareo ka nitoetra 70 andro sy 70 alina tao tendrombohitra sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano dia nomeny Jehova ny vato fisaka roa voasoratra ny fanondron'Andriamanitra ary teo aminy no nisy ilay teny rehetra nolazain'i Jehova taminareo tao tendrombohitra tao amin'ny andro ny ivoriana ary no nitapitra ny 70 andro sy 70 alina dia nomeny Jehova ny vato fisaka roa dia ilay nisy ny fanekena dia hoy Jehova tamiko miainga ka midina faingana hiala ety fa efa nanao ratsy ny olonao izay nentinao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta efa nalaky ny vily ny ala tamin'ny lalina izay efa nasaiko nalehana izy ka nanao sarin-javatra anidina ho azy ary hoy koa Jehova tamiko efa hitako ty fireneny ity fa indro olona mafiatoka avelao ahandringana azy ka vonoko ny anarany tsoeny ambanin'ny lanitra ary dia ataoko firenena mahery sy lehibe noho izy ianao dia jereo tsara fa le fifadikanina dia zao misy loza efa enjera avelao ahandringana fa olona mafiatoka reto inona no natonga an'izay vokatry ny ota satria nananganao ambilakely volamena ny zanak'Israely sa le fihetsika Mosesy fifadikanina 70 andro sy 70 alina niona tamin'i Jehova tany an-tendrombohitra zay le fiainana andrasan'Andriamanitra amin'ny olona mianana fifandraisana mandrakariva amin'Andriamanitra mandritra amin'ny 70 andro sy 70 alina zay midika fifadiana inona ny fomba tsara indrindra iverenana amin'i Jehova ankalao ny ratsy ny tsara ny tediavo araka ny bokin'ny Amosy mihinan-kanina araka ny bokin'ny Genesisy mihinana ny voan'le hazonaina ary mifady ny voan'le hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy sary anohatra entana naseho le toetra amin'ny Mosesy tany an-tendrombohitra nifandraika amin'ny Jehova niaino amin'ny Jehova nandray ny toromarika avy amin'ny Jehova nandritra ny 70 andro sy 70 alina 70 andro moa no hitantsika eto fa hojerevantsika moa no mahafiainana azy zany hoe tokony hanana fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra sy iaino ny toromarika rehetra zay nomeny mba fahatsika mitondra tena amin'ny andro mpahavelomantsika zay ny zavatra andrasan'Andriamanitra fa eto mety mbola manjavozavo ozytsika fa misy fifandraisana eo na ny zavatra nisy tary amin'ny mponina taony Ninive fifadikanina nataon'i Mosesy 70 andro sy 70 alina ny zavatra nisy tao nefa dia zao saika andringan'i Jehova tamin'ny voalohany niodina efa mifadianina Mosesy mifadianina satria misolo tena ny zanak'Israely ny fanatonana fiverenana amin'i Jehova nge dia tena fifadiana ny ratsy zay ny mahatonga ny Jehova ny teny tamin'ny Mosesy asaivo manamasina ny tenany olona zay fanamasina teny zay dia manaisotra ny zavatra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainany kanefa le zavatra ratsy mahazatra atsika tena fahoriana ngere olona zany hoe mandray fanapahan-kevitra hiala amin'ny fomba ratsy zany ary indraindray ohatra ny mahavariana mieritreritra amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny olona hoe fanandray an' Jesosy a dia tena tsy hitahitako be afaka tsy nisy ezaka natao tsy nisy fahoriana ny anjady fa nifandraisana fanapahan-kevitra hiala amin'ny faratsiny maharary io tsy mahazatra anao io satria le ratsy tena tiana akamaminy mandray ohatra fotsiny atsika zay meno ohatrany somary mahitsitsy ty teny ty hoe tena ianao asaina miverina tsy manitsaka ny sabata le andro fa 7 n'Andriamanitra marary ve ny anaiky an'izany famarinana zany marary satria tsy zay ny mahazatra marary ny ala mahazatra zany fa tsy misy mirakly io ninona zavatra tao raha tsy enao mihitsy nyresy lahatra tanteraka amin'ny famarinany tenin'Andriamanitra hoe na tsy nahazatra ary kely Jehova ianao no miteny an'ity te tanterahako ty
fa miala olana ny akamarony olona eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany indraindray apetraka dao le fotokevitra ko raha tsy zany no amonjena teny izany no amonjena reo olona teny Jehova zany ka eo anatrehan'izay zany zay le fiaonan'zay Mosesy tamin'ny Jehova zay nisolo-toerana ny zanak'Israely tao anatin'ny fifadikanina ny fahatsapana lalan-dratsy zay nizorana mitady ny sitrapon'Andriamanitra ary manome ny tenin'ny Andriamanitra ary ny vanim-potoana hanomezana n'iny teny iny de mbola misy tombon'andro omeny Jehova andeha anaraka ny lalako sa tsy zay vao mirosaka am'izay ny loza ny zavatra mitranga nefa tamin'ny voalohany ny odina ny zanak'Israely fifadikanina voalohany nataon'ny Mosesy tao tendrombohitra ny 170 ary koa Jehova tamiko efa hitako ty firereny ty fa indro olona mafiatrika izy avela ho anandrika anazy ka vonoko ny anarany tsy ny ambany lanitra ary de ataoko firenena mahery sy lehibe no izy ianao de niodina ozy ka nidina ny ala tamin'ny tendrombohitra raha mbola nyrehatra afo izy ary ny vato fisaka roa nisy ny fanekena de teny an-tanako nijery aka indro efa nanota tamin'ny Jehova Andriamanitra reo ianareo nanao mbola kely anidina ho anareo nalaky ny vily ianareo ny ala tamin'ny lalina zay fa nasain'ny Jehova nale anareo no raisiko ny vato fisaka roa izy ka nazerako avy teny an-tanako roa ho vakivaky teo masonareo ary nenkohaka teo anatrehan'ny Jehova 700 alina tahaka ilay teo ihany a fa tsy ninakanina na nisotro rano no ny fahotanareo rehetra zay nataonareo tamin'ny nanaovanareo zay ratsy eo mason'i Jehova ka nampatezeranareo azy nisolo tena ny zanak'Israely nentin'ny Mosesy tao aminy le ota ny zanak'Israely de lasa mihitsy izy niseho teo amin'i Jehova zany hoe le zanak'Israely rehetra nampahoro ny tenany nanatrika an'i Jehova tao anatin'ny fifadikanina 70 andro sy 70 alina ka tsy le tsy finanankanina ny zava-dehibe fa le toe-panahy nangataka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra fa natahotra ozy ny fahavinirina sy ny fahatezerana zay natezeran'i Jehova taminareo andringanana anareo de miaino indray Jehova tamin'izany andro zany ary Jehova de tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saiky nandevina azy de nifona ho any Arona koa tamin'izany andro zany ary noraisiko ny fahotanareo de lay ombola kely zay nataonareo ka nodorako tamin'ny afo de nitorotoroko sy ninotra mitsanika mandra-patonga no madinika toy ny vovoka ary ny vovony de nariko hoeny amin'ireny rano zay midina avy any tendrombohitra zany hoe tsy asiana misy miangana na de ny kely azy ary toe-panahy tokony ananan'ny olona manoloana ny faharatsiana fa ny faharatsiana mahazatra atsika de tahaka ny ombola kely volamena tsy fotsika dorana amin'ny afo io dingana maro isan-karazany tsy vita indray mandeha indraindray anao miala fa tavaverina ihany fa tsy mamela fa hoe tena tsy amelako ty Jehova raha tsy esorinao amin'ity de na de mbola misy vovovovony ary de mangataka hery avy amin'i Jehova mba afahanao manary an'izany tanteraka ary tena mila fantarina inona le faharatsiana inona le zavatra mbola iainana andraisana fanapahan-kevitra mba hanamotsamotsana izany fa io zavatra nataon'ny Mosesy arabaky teny io no zavatra takiana amintsika koa ao anatin'ny fampahoritena ao anatin'ny fifadikanina zay takiany Jehova ho tanterahana amin'izao vanim-potoana zao ny zavatra tsikarotritsika de zao de indro Mosesy ny fahadianina 70 andro sy 70 alina raha ny tokony izy tokony izy fifadiana fanotelona satandino ny zavatra tsy efa satria nipetraka ho taka ampisorona be Mosesy teto nisolo toerana ny zanak'Israely nandeha ny fifadikanina voalohany tsy naomby satria niodina ny zanak'Israely nandeha ny fifadikanina faharoa na Mosesy ara tsy tafiditra tany amin'ny tany Kanana ihany keo fa natsahatra treo ny anjarany fa tsy maintsy misy mahatanteraka ny fifadikanina fanotelona io zay vao misy fandrampo lehibe ho an'ny zanak'olombelona rehetra zay miaina ety amin'ity zao tontolo zao ity ary zay zavatra zay no jerevantsika any amin'ny nomeritoko fa 7 ny andro ray ozy soloana taona ray nomeritoko fa 7 ny andiny fa 9 ka hatramin'ny
efatra amy telopolo ary Jehova ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mandra-paoviana aho sy ny mbola andeferako am'izao fiangonana ratsy monomonona amiko zao efa reko ny fimonomonona ny zanak'Israely zay monamononany amiko lazao amin'io raha velona koa aho Jehova de arak'izay nolazainareo teo anatrehako nataoko aminareo ety am'ty hevitra ity no hiapatrapatra ny fatinareo ary ianareo rehetra zay voalamy maraky ny nantsananareo de hatramin'ny 20 taona no miakatra zay fa nomonomonona tamiko de tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nananganako tany nanamponenana anareo afa tsy Kaleba zanaky Jefone sy Josoa zanaky Nona fa ny zanakareo madinika kosa zay nolazainareo fa Obaba izy no entiko miditra ary izy no alalany tany zay nolavinareo fa ny aminareo hiampatrapatra amin'ity hevitra ity ny fatinareo ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandrondry aty anefitra 70 taona ka hiara-ny valin'ny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra ty anefitra araky nisan'ny andro 70 zay nisafonareo ny tany ka ny andro ray hosoloana taona iray no hitondranareo ny elokareo 70 taona ka de ho fantatrareo ny fahafoizako anareo misy antony zay rehetrarehetra zay satria ny vanim-potoana nampirenireniny ny zanak'Israely tany anefitra de nandritra ny 70 taona ary araky ny teneniny hoe araky nisan'ny andro 70 zay nisafonareo ny tany ka ny andro ray hosoloana taona ray hitondranareo ny elokareo 70 taona mandritra ny 70 taona hitondra mizesatry ny eloka inona ny atao ny fahatsapahatena ao anatin'izay le hoe nanota zay no tonga mifampahoritena mandrakariva mitady ny fitaraina eo anatrehan'Andriamanitra maharitra 70 taona zay mbola ho jerevantsika satria kany amin'ny testamenta vaovaotsika fa any no ahitantsika ny fifadikanina fantelo ny tonga lafatra zay fianarana ho any zanak'olombelona mba afantarany fa ny fifadikanina de fiainany tokony hiainany zanak'olombelona rehetra tsy tanteraka tamin'ny andron'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany tsy tanteraka tamin'ny andron'ny Mosesy satria nahoana mpisorona be tsy mahavita mamonjy ny hoe fa misy mpisorona be anankiray nahatanteraka fifadikanina araka ny tokony ho izy no antoka andraisantsika ny famonjena ary tsy misy afa-tsy ny fiverenana aminy sangeny natonga tao anatin'ny firotaona zay nandeha tao anatin'ny Paska ke na da velan'Andriamanitra tena tsisy afaka nanatanteraka ny Paska zay nresahantsika lave tao anatin'ny fampaherezana tamin'ireny loza tsy tambisain'ireny Andriamanitra mampieritreritra ny olona fa matoa tsy afaka nitandrina ny Paska de ohatran'ny Andriamanitra miteny hoe tsaraka ny tokony ho izy ny Paska tandremanareo aveo ndray tafiditra Paska ndray lasa ny fanotona tao amin'ny andro sabata tsy ankasitrahako ny Paska tandremanareo tsy ankasitrahako ny sabatanareo satria fivavahana tsy izy fifadikanina tsy izy ary fitandremana ny sabata tsy ankasitrahan'Andriamanitra fa ny sabata koa ary mbola hovan'ny olona fa tsy le sabatan'i Jehova de zany rehetrarehetra zany lasa vesatry ny fahotany ka raha hitady fitarainana amin'Andriamanitra araky ny andro ray hosoloana taona ray no hitondranareo ny elokareo 70 taona ka de fantatrareo ny fahafoizako anareo ao anatin'izay fiainana fifikirana fitalaona mandritry ny androm-piainana ray manontolo amin'i Jehova ao anatin'ny fampahorintentsika zao na inona na inona fomba filazan'ny olona zay ny marina ratsoratra masina na inona fomba ataon'ny olona tokony hifalitsika fampahorintena zao satria Jesosy porofo amin'ny hevitra masina indrindra any an-danitra noho izany mila miverina amin'i Jehova mila mifadianana marina ary ny zavatra tena andrasan'Andriamanitra amintsika de zao tsinjo inona ny zavatra tandindo ny zavatra nisy tamin'ny lalana zay nizoran'ny zanak'Israely tany anefitra fa zay ny lalantsika ety amin'ity zao tontolo zao ety mirenireny any anefitra mandritra ny 70 taona mandrapititra any amin'ny tany Kanana kanefa ny fidirana any amin'ny tany Kanana mandalo ny ony Jordana ny afatra tary amin'ny Deutéronome 7 ny inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra ao anatin'izay fipitana amin'ny ony Jordana zay de apetraka amintsika ny fanontaniana tena kristianitsika efa nipitany ony Jordana ve ianao
fa ny olona mipita ny onjorotany fiainany fifadikaniny fiainany fivavahana marina fiainany fitandremana ny sabaty zay anao voatavatsofoka ao amin'ny tany kanana ary aiza le tany kanana ny lanitra fa ho avy Kristy hitsangana izy ary tsy ho faty antokotsika amin'izay vanim-potoana zay ka zay rehetrarehetra zay zany mitaonantsika anakatra fiainana ny fifadikaniny de ho hitatsika ny fampaherezana manaraka ny toromarika rehetra apetrak'Andriamanitra teny toriny zany to fa saingy tsy misy antery manana ny safidy sika rehetrarehetra anaraka ny marina ve tsy ny teniko na rahany fa famarina ny soratra masina tsy mahazatra atsika ve zany ka ho lavitsika tsy manery fa ny zavatra fantatra fotsiny de ty miambokevitra amin'ny Mosesy mindrana ny teny Mosesy ny tenako fa nataoko teo amin'ny loanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ny fitahina sy ny ozana ny safidiana ny fiainana mba ho velona ianareo safidy tsy atao mahatezitra ny fampianarana eno mety amintsika te tanterao tsy mety amintsika fa ny zavatra azo antoka fotsiny nefa de ty fanapaha-kevitsika rehetra misy vokany avokoa voninahitro n'Andriamanitra ray ny vavatsika satria anao Jehovah-Andriamanitra ray no ny teny fampaherezana ianao ndray satria na somary mafimafy azy ho an'izay feno fanaitretena de mitondra etaeta ao anatiny mitondra fanantenana mitondra fiainam-baovao ao anatin'ny fampahoritena tokoa fampifavana tanterana am'izao aoka ho tonga saina ny olonao rehetra tompo mba nitiny tena isan'andro san'andro mba tonga azy tena hiverina aminao ampifony rehetra ndraisin'ny famindram-pova aminao de misaotra anao ny amin'ny fanazavana rehetra nomena misaotra manko ny amin'ny tombon'andro mpavelomana zay mbola homenao toko sy meny fa iasa mikerenao ka ndresy lahatra fanambaro mba handray lalany famonjena de misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen anovelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva